faly miarahaba antsika rehetra indray zay atao amin'ny seni atao anatin'izao fandaharana olo-pirenenao izao. Mbola ao anatin'ny fanavozana isan'ny taona ny lisam-pifidianana isika amin'izao fotoana ary mihanika tanteraka ny vanim-potoana ny fanamarinana sy ny fantsiana ny lisam-pifidianana eny anivon'ny fokontany tsirairay avy eny. Somary sitaka kely ny renivohitra itsika atao anatin'ny fandaharana ary tsitaka kely ny fokontany mandady sy tsarafara komina amin'ny Behinjy amin'ny distrikany Ambatolampy. Hojerentsika atao anatin'ny fandaharana ny fizotra ny fanamarinana sy ny fantsiana ny lisam-pifidianana eo amin'ireo fokontany ireo. Arao avy hatrany Efa saika voarain'ireo fokontany miisa 8 sy 2 alina manerana ny nosy ny boky mirakitra ny lisitrireo mpifidy vaovao sy ny lisitrireo mpifidy nesorona anaty lisam-pifidianana. Anisany efa nahavoara ireo lisitra ireo ny fokontany mandady sy tsarafara ao amin'ny komin'ny Behenjy ary efa eo ampanaovana fanentanana ireo mpifidy ao amin'ny fokontany adidiny ireo lehibe ny fokontany. Araka ny nambaran'izy ireo, efa napetaka isam-pokotany ireo petadrindrina izay mampahafantatra ny fanombohany, ny fanamarinana sy ny fanitsiana ireo lisitra. Tonga ty lisitra fifidianana vaovao tia dia manao afisage zay mivoaka eo amin'ny fapetrahana afisage mba ahafantaran'ny olona hoe tonga ny lisitra vaovao dia miamanao fanentanana ihany koa zay miatso ny olona mijery an'le anarany atao anaty lisitra ka raha ohatra misy tsy tafiditra lisitra amin'anina dia manomboka manoratra azy manomboka zao apetraka amin'ny lisitra vaovao ty. Raha tsy tafiditra atao amin'le lisitra nalefa tafy le olona moa dia atsony izy dia mijery ny lisitra ny aty dia mitondra ny kara-panondrony dia ho adika amin'ny lisitra vaovao amity. Ny fanentanana ataoko aloha amin'le olona mbola tsy tonga amin'le mijery ny lisam-pifidianany dia maniraka ny carte mobile moa manao atso avy ihany koa sady mandefa le lista le afisage mba ahafantarany le anarany dia mba miazakazany aty amiko manohatra ny lista ny atya dia raisiko ara-dalàna mba raha tonga ny 20 avril. Efa tonga soamatsara eny anivon'ny voamera-pifidianan'ny distrikana Ambatolampy na ny CED-ny Ambatolampy ihany koa ireo lisitra ahitana ny anaran'ireo mpifidy vaovao sy ny anaran'ireo nesorona. Araka ny salanisa azo, nahitana fiakarany 3.7 isanjato ny tahapisoratana anaran'ireo mponina ao amin'ny distrikana Ambatolampy raha oharina tamin'ny taona 2024 2024. Efa tonga soamatsara eto anivon'ny CED na Ambatolampy ny lista avy any amin'ny CENI national lista andreo izay navozina nanomboka ny 1er décembre 2016 hatramin'ny 31 janvier 2017 teo. Fa nisy ihany ireo efa naparitaka tany amin'ny fokontany ary mbola misy vitsivitsy isa tavela eto anivon'ny CED izay ezahanay hoentin'ireo solotena CENI eny anivon'ny commune mamparitaka any anivon'ny fokontany mandritra nyity herinandro miditra ty. Ahafahan'ny olona rehetra izay manamarina ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana. Efa nomena toromarika ihany koa ireo ratsamangaiky ny CENI eny anivon'ny commune mba hanao ny petadrindrina fampilazana ny fantoravan'ny lisitra ny anivon'ny fokontany ary mbola mitombo ny asa mandra-patonga faty 20 volana avril izay amarana tanteraka ny lisam-pifidianana izay fifidianana amin'ny taona raha toka misy fifidianana. Antoka iray ahafahan'ny olo-pirenena manefa ny adidiny mandritra ny fotoam-pifidianana ny fisoratana anarana ao anaty lisam-pifidianana. Araka ny voalazan'ny andininy faha 15 ao amin'ny fehezan-dalàna amin'ny feno fifidianana, ny mpifidy rehetra dia tsy maintsy manamarina ny fisoratany ao amin'ny lisam-pifidianana. Ny tsy fisian'ny fanamarinana dia mitarika avy hatrany ny fahaverezan'ny zo rehetra no fitarainana. Entanina noho izany ny olo-pirenena mpifidy anamarina na hanitsy ny anarany anaty lisam-pifidianana. Dia izay ihany koa masaka azy natolotra ho anao tamin'ity androany ity, ankasitrany ianao ny anaraka izay hatramin'ny farany ary manome fotoana anao manaraka indray. Veloma tompo.